ny association de commune dia fivondronana commune mikambana satria manana fotodrafitrasa izy na zavatra tianao atao amin'ny maha association azy dia ara-dalàna izy raha efa nataony ka nanajany lalàna 60 133 izy io dia ataon'ny olona rehetra rehefa te hivondrona amin'ny maha commune anazy anefa ka te hiara-iasa amin'ny fitondram-panjakana izy dia tsy maintsy izy mangataka lalàna aty amin'ny ministera akaiky ny association de commune nefany dia misy koa ny atao hoe OPCI izay vondrona commune koa fa tsy maintsy mifanakaiky ary ny mpitatana vola ao anatin'io OPCI io dia tsy maintsy ny trésorier na ny receveur zay misy an'le commune ary hipetrahan'le OPCI. Ny fikambanana commune Andoha Mahatsiatra izay nijoro ara-panjakana ny septambra 7 sy 2000 no anisan'ny fikambanana commune niasa voalohany teto Madagasikara. Ao amin'ny commune ambanivohitra Lakamisitenina ny Vohibeny, distrika Vohibato-Lalangina ary faritra Mahatsiatra ambony. Tany amin'ny taona 3 sy 2000 dia nanangana OPCI ny tenanay niaraka tamin'ireo commune 7 manodidina izay manana olana iraisana ao amin'ny laka Tarambiby. Ty dia naorina Amatsirano Andrenivohitra Fianaratsoa. Tamin'izany fotoana izy 3 loharano mamorona an'ity avy etỳ ambony tamin'ny 1952. Tamin'ny anainanao préfecture tato tamin'ny 2003 dia 7 sisa ny loharano mamelona an'ity laka ty. Nefa ny filana eny Fianaratsoa mitombo ny tanàna memitatra. Ny olona aty ambony moa zany voakitikitika koa fa tsy mahazo mamboly mameraka zezika na inona agnambony. Misy olana koa amin'reto fitantanana reto ala reto miaraka amin'ny forêt. Rehefa nahazo fiaraha-miasa tamin'ny Sabetsyleo OPCI Vohitrainy io ny taona 5 sy 2000 dia ny apara hatramin'ny fanaovana visite échange tany amin'ny faritra Bongolava. Tamin'izay fotoana izay no nahitanay coopération manohana commune 4 ao anatin'ny faritra Bongolava izay manampahaizana manana ny 2 ano miakatra manampy an'ilay mera amin'ny fampandehanana raharaha sy ny famporisiana zavatra rehetra tokony atao mba hampivoatra le commune. Dia tapa-kevitra izay OPCI tamin'izany fotoana fa hangataka zavatra ohatran'iny ka tamin'izany fotoana no ny ministera no namaly avy hatrany ny fanatrika taminay hoe ny voarainay ny etahitanareo ny ministera koa manana kevitra anao zavatra ohatran'io amin'ny atao hoe politika vaovao le hoe CAC centre d'appui. Fa nampiavaka azy kely dia ny ministera nametraka hoe tsy mety raha commune 7 fa atao ngeza 4 farafahakeliny ary tsy mihoatra 8 mba zay matavatsanga le appui centre d'appui. Dia nekena rehefa niara-niasa tamin'ny CAC ireo commune 4 reo dia nangataka hiditra ny commune anankiroa ary ny zavatra tsapa dia navesatra be ilay fitantanana fiarahana amin'ny tantana tamin'ny région satria zay fitantanana ny CAC taloha. Tsy mety raha na 12 commune no atao OPCI satria tsy manana efitany iraisana izahay ary tsisy intérêt commun na hoe problème iraisana. Dia niarany vory ary nanapa-kevitra fa anangana association de commune. Ny centre d'appui commune zany no manamora ny fifandraisan'ny commune mpahazo tombontsoa aminazy amin'ny mpamatsy vola eo ihany koa ny sampanjaraha-panjakana izay miasa eto Fianaratsoa. Ankoatran'izay asan'ny CAC ihany koa ny manamafy orona ny fahaiza-manaon'ny commune amin'ny sehatra fananantany, hetra, fitantanan'ny commune amin'ny ankapobeny. Ny fahatelo anisan'ny asan'ny CAC ihany koa ny manampy ny commune amin'ny fandrafetana tetikasa ahafahana mampandroso ny commune izay mpahazo tombontsoa koa zany ao anatin'le centre d'appui aux communes. Ny CAC dia eo ambany fitantagnana fikambanana commune amin'ny fagnatanterahana ny asany. Ka ny zavatra mipetraka amin'ny fomba fiasa isam-bolana dia misy tatitra atao isaky ny fivoriana atao amin'ireo fikambanana commune sy ny mpikambana amin'ny bureau commune mpikambana agnatin'ny association de commune. Dia isaky ny 3 volana ihany koa dia misy ihany koa ny tatitra atao
momba ny asa atao amin'ny ankapobeny zany ary ny tena tampon'le izy isa-taona dia misy ny drafitra asa atao ho fagnatanterahana ny asa atao agnivon'ny CAC izay tsy maintsy laniana ary tapaky ny fikambanan'ny commune ray manontolo ary ao anatin'izay ihany koa no ahafahana manao ny tatitra ao anatin'ny taona. Ara-pitantanana dia be ny tanàna 4 sy filan-kevitra 4 no mpikambanao ary ny birao dia ahitana filoha lefitra, mpitan-tsoratra, mpitam-bola, mpanamarika antoroa sy mpanolo-tsaina 10. Amin'ny maha-président anazy zay satria ianao olona ny fidin'olona zany fidin'ireo mpikambana reo dia fandrindrana no ahy no adiditsy andraikitro amin'ny ankapobeny fa sy manao teniko fe lehibe. Ny atao hoe conseiller moa dia zay misy ny hoe komity ny fanjohiana izy io no nisan'ny miaraka amin'ireo maire reo mamola vola ny zavatra rehetra ho dinihina sy afaka manapa-kevitra ireo rehetra ireo raha sy eo ny komity ny fanjohiana izany hoe raha dinihina akaiky zany dia mitovy ihany amin'ny asanay conseiller ho amin'ny asan'ny commune ity asan'ny confana ho komity fanjohiana atao anatin'ny association des communes ity. Ny fidiram-bolan'ny association io dia ny cotisation alohan'ny commune mpikambana ao aminy. Dia nisan'ny fidiram-bolan'ny commune ihany koa raha misy tombontsoa azo ny vondrona commune zany na io vola na io fitaovana misy ampaham-bola zany ifanekena zany ampidirana ny kitapom-bolan'ny association des communes. Fikambanana commune maharitra, mpikambana miara-miaingy mandroso ao anatin'ny tontolo maintso. Izay no vinan'ny fikambanan'ny commune Andohamatsiatra izay ho tratrariny amin'ny alalan'ireto tanjona manaraka ireto. Voalohany dia ny hampaharitra ny fomba fiasa tahaka ny fanananay ny CAC centre d'appui. Tanjona faharoa dia ilay fanambarana ny hery mba hiady siana mafy izay fitakiana iraisana indrindra ny tombontsoa. Eo ihany koa ilay fampiroboroboana ny fiaraha-miombonantoka eo anivon'ny association. Dia tanjona ray lehibe ao anatiny ao ihany koa ny ampanankarena ny échange entre ny commune samy commune. Dia lehibe ao anatiny moa zany ilay fampitomboana sy fampivelarana serasera. Amin'ny ankapobeny zany fijeriko azy raha io vondrona commune Andohamatsiatra io dia anisan'ny fitaratra raha atao amin'ny faritry Matsiatra ambony satria mbola vao io zao no vondrona commune misy ato. Misongadina izy indrindrindrindra zany amin'ny alalan'ny fampitomboana ny vola miditra amin'ny commune mpikambana zany. Fiaraha-miasa moa zany ny ataon-jareo mba ahafahany manao izay amin'ny alalan'ny hetra. Azo zaraina sokajy maro ary ireo tombontsoa mety ho azon'ny commune tsirairay izay mitambatra anatina fikambanana. Raha ny amin'ireo mpikambana ao amin'ny commune Andohamatsiatra manokana dia toy izao ireo tombony azony. Fifanakaloza-kevitra sy traikefa. Ato amin'izay nisy ny association Andohamatsiatra zay dia nahita seratra zany agnay ahafahanay mifanakalo vaovao serasera fampizara traikefa amin'ny alalan'ny fivoriana isam-bolana akoatra ny fivoriana miaraka amin'ny district zay. Eo amin'ny budget participatif zany amin'ilay fanakalozana traikefana commune samy commune zany dia hita zany fa sara lahatahaka zany ny fidiram-bolan'ny commune alakamisy ny tenina dia mba nanao an'izay koa zany ny commune adidiako ao Votrafenao. Fiarovana ny tombontsoa iraisana. Nolofisian'ilay fikambanana commune aty zany dia nisy famahana olana miaraka indrindra amin'ireny fidinan'ny tompona andraikitry ny fandriam-pahalema na agny amin'ny commune regny taloha dia matetika ry zareo tsy mandalo amin'ny commune akory fa tonga dia zay ipatany no tao anatin'izay nefa dia nisy fampiasoana ao anatina fivoriana zay ny association ihany koa nampiaso an'ireo tompona andraikitry ny fandriam-pahalema. Taorianan'izay zany dia nisy ilay fiaraha-miasa ary misy ilay fifanajana eo anivon'ilay mpitondra eo anivon'ny commune sy ilay tompona andraikitry ny fandriam-pahalema na avy aty amin'ny fitondrana foibe. Tao anatina fiaonana izay fanaona isam-bolana dia nivotra tao ny olana iraisana ao an'ilay association des communes mahakasika an'ilay fitrandrahana ny vola mihetra satria
ny lalàna zany dia mametra mihitsy hoe tsy maintsy mandalo trésor le vola izay commune rehetra nefa samy mahatsapa fa misy efa ho lany mandana izy vao miverina any aminay volana herintaona vao miverina na roa taona dia niezaka nampiantso an'ilay directeur ao amin'ny trésor eto amin'ny région eto Matsiatra izay nanaiky avy hatrany raha ny association nanatona azy fa rehefa commune tsirairay dia tsy mahazo fahapo tao dia niaona tanteraka niaraka taminy ary niantso niaraka tamin'ny région tao amin'ny région eto Matsiatra dia nisy fifanarahana nipetraka mazava sady mapety anay any mapety ny avy eo amin'ny trésor tonga dia mijanona any aminay azato isan-jato fa tsy mandalo trésor tsony nanaiky ny tao amin'ny trésor ny aparana nivotra avy aty amin'ny association izy ankehitriny dia niekena ihany koa ny région eto Matsiatra manontolo ho an'ny association des communes do Matsiatra dia ny andraikitry ny région moa zany dia mizara ataontsika hoe 3 na 4 eo ny ray voalohany dia amin'ny fanamafisana ny fahaiza-manao nro ben'ny tanàna sy ireo tompona andraikitra isaky ny commune nareo ny anankiray faharoa fanamorana koa eo amin'ny fifandraisany zareo na izay samizy na izay amin'ny ivelany ohatra fiarahana miambonantoka raha misy lany ny ataontsika hoe ny fanampiany région dia atao zay dia ny anankiray fahatelo dia ny resaka fandrindrana ny ataontsika fampandrosoana amin'ny ankapobeny firosoana amina adihevitra misokatra noho ny fisian'ilay association de commune dia nitarika anay hiditra ao anatina latabatra boribory miaraka amin'ireo mpisehatra rehetra izay misy ao amin'ny laka tarambiby ny apara hatramin'ny fametrahana n'ilay atao hoe plateforme izay sehatra anankiray hifarombona ny mpisehatra rehetra ka raha misy zavatra atao tarambiby dia tsy maintsy mandalo atao amin'ny plateforme raha midinika vao azo tanterahana ohatra fotsiny zao androany dia mangataka zay zany ao anatin'ny fivoriana association mba ahatongavanyireo solotena isy sokaziny mba ho tonga hiaraka mitady vahaolana satria mety hiteraka olana lehibe zany ny fisian'ireo polina mipetraka ao reo raha ohatra ka misy ny fanapahan-kevitry ny fanjakana hagnala n'ireo polinareo tao tsy hipetraka ao sony fiarah-mientana anisan'ny anankiray zany ny rahanay association do Matsiatra hijerena manokana ireo commune zay atao hoe tara ny fametrahana miaraka ny fandinina miaraka ny ametrahana ireo fitaovana amatsiana azy ireo amina panneau solaire sy ordinateur ary fampitaovana madinika mba hahafahany mitrandraka etra hanampy ny fidiram-bola ao anatiny izay tsy akina antsony aty amin'ny foibe ny commune Andranivorovato Vomarina dia nisan'ny sahirana teo amin'ny lafin'ny fampidiran-ketra ny zavatra nataon'ny commune 420 zany dia nisy taratasy ny arahana nanao nalefa tagny amin'ny ministère hahafahanay miditra ao anatin'le association des communes fa teo amin'ny kambagnana tamin'ny association des communes nahafahana nampiofana anay nahafahanay napiditra hetra satria vonanomboka tamin'ny taona ity indrindra fa ny fitantanana amin'ny lafiny eo amin'ny commune fametrahana ny fitaovana ao amin'ny birao fanomaizana fampiofanana ny mpitondra ao anatin'ny commune zay nanampian'ny kaka tagnatoerana mihitsy izy zay namety horomarika anay ny commune misy anay dia ny babitrosa hatramin'izay na commune anazy fa taoriana ny fisian'ny fikambanan'ny commune ka nahafahana napiditra ny hetra dia mba fafaka ny vidy zahay panneau solaire zay efa afaka koa mba nagnatsara ny fotodrafitrasa zay efa misy satria ny commune misy anay dia commune tsy misy tsena tena tsy misy ampy fidiram-bola mihitsy ny hatramin'izay io zao ny batterie ireo koa ny convertisseur ary dia ahafahanay mampiasa an'ity ordinateur ity dia ny ordinateur moa zany fantatsika fa ahafahana mampiditra logiciel isan-karazany efa tafiditra aty zao ny logiciel nahetra anay efa tafiditra aty koa ny logiciel ny état civil izay ahafahanay mandrindra tsara ny asa tongivin'ny commune fanamafisana fahaiza-manao ifandraisanay amin'ny association des communes Andao-Matsiatra dia efa nisy hatramin'ny voalohany hatramin'ny taona 2006 tamin'ny
famindram-pahefanana me ny ministera hoe ho tatandan'ny commune zany a mietra tany sy trano impoloko ka dia zahay amin'ny anafananana traikefa atao amin'ny service ny tanyrahanyhitra zany a no ampitany zany fahalalana zany a any amin'ny association de commune anofana ny commune reo zany a hatramin'ny fandrisana ny trano ny tany ampidirina amin'ny etra tany sy trano dia nampiofanana ry zareo a amin'le famolavolana ny famerana ny hetra raha vita ny fanakataovana ny rôla dia mba afatarina ny zareo indray a ny fanaovana famorian-ketra ny recouvrement. Nahazo tombosoa tamin'ny alalan'ny association de commune vokatsy ny fampiofanana izay niarahana tamin'ny CAC kiasika ny fitakenany hetra izay nahataterahanay lycée communautaire nahataterahanay nandamina ny boky ny état civil hatrany amin'ny 470 ka hatramin'izao nahavita koa anay CEG communautaire amin'ny alalan'ny rehetra zany no nanaovanay an'izay ary amin'izao moa zany efa mijoro ara-panjakana izy. Ny tombosoa azonay koa dia ny technique de négociation sy ny fampianarana momba ny plaidoyer ary ohatra vavolombelona mitoka amin'ny tendany amin'izany ny nanaovanay ny porte ouverte satria zahay dia tsy maintsy nitety ireny mpamaso vola ny ason'ireny mpamaso vola ireny ka teo anatren'izay zany anay dia nampiharinay io fomba fandresendahitra io. Izahay commune Rezat Centre dia nahazo tombosoa tamin'ny fikambanana association Andohamasiatra amin'ny fanamboarana ny tohatohatra miakatra amin'ny Brown commune. Ty commune ty dia efa vita taloha dia afaka napitatra an'ity zahay amin'ny alalan'ny famitana anjara brika na ny brika sy ny hazo. Tamin'ny fitsoroarivo dia voalohany manerana Madagasikara mihitsy ny alaka misy ny tena mitody recouvrement participation libre satria niakatra 81,04% nisan'ny tahany mpandohetra. Raha tamin'ny herintaona 8 millions d'ariary eo ny vola niditra, izao tsika miresaka zao fa 12 millions mahery izao ariary. Reto zany ny trano namboarin'ny commune amin'ny alalan'ny hetra sy ny niaraka tamin'ny ray aman-dren'ny mpianatra ka izy ity dia na misy efitra enina. Noho ny fiaraha-miasanay tamin'ny association de commune moa zany ka nazahoana an'ilay renforcement de capacité mahakasika ny fahaiza-manao ny fampararahana ty ambany ty le trampokon'olona teo taloha dia asondratra mba hisy riana any ambony ahafahanay mampisy birao maromaro efitra 7 any ambony. Ny guichet foncier zay ho azonay eto ihany koa dia iasa ato. Chef d'arrondissement apetrakay mena birao ato dia ny chef zapy mena birao ato ihany koa. Ty taony ty dia no fanohanana isan-karazany zay azo avy amin'ny alalan'ny association de commune sy ny fiatsehan'ny commune manokana dia nahazo voalohany eto amin'ny faritra Matsiatra ambony ny commune Alakamisy ny Tenina amin'ny fifaninanana commune Mendrika. Dia miresaka mangarahara zany zavatra tsy hitanay teo aloha zay nefa noho ny fiarahanay amin'ny association zany dia anisan'ny zavatra ampianarinao zany mametraka tahaka ny affichage reny ny délibération ny compte administratif reny dia ariary hitany vahoaka ary vokatr'izay dia tsy misalasala zany le vahoaka amin'ny resaka fandoava-ketra satria hitany zany le hoe mazava le fitantanana dia tsy miahany le mpitondra izy amin'izay fotoana izay zany fa afaka manatanteraka le fandoava-ketra ara-dalàna izy. Misy le gazety mpifandraisana ao anatin'ny association anasongadina ny commune tsirairay le zava misy mampisongadina azy ka azo trandrahana. Fanaovana hetsika fampandrosoana. Eo amin'ny fampivondronana ny hery zany eo amin'ny samy commune moa zany dia isan'ny zava-dehibe zay satria nahitana expérience zany zay tao anatin'ny fisanganan'ny associationnay fa ianay zany tsy hijanona fotsiny amin'izay association Andohamasiatra zay na dia fa nahitanay tombosoa be dehibe ary fa misy zany tao anatin'ny porte ouverte hevitra ny vohitra mba ahafahana manangana tambazotra na fikambanana association na commune maromaro zay efa misy amin'izao fotoana zao zay nasainay ho tonga teto tamin'io porte ouverte io misy maromaro izy ireo tamin'izay fotoana zay. Na dia manana ny tanjony aza nefa ny fikambanana commune Andohamasiatra
dia tsy mifanohitra velively amin'ny tanjon'ny commune tsirairay zany satria misy ifandraisan'ny betsaka amin'ny drafitra asa fampandrosoana ny commune tsirairay ny tanjon'ny fikambanana. Tsy ampy ny PCD na commune rehetra izay nitohanan'ny olona. Misy zany tsy voajery ny zavatra hitambarana. Mifameno tanteraka ny PCD ho an'ny commune anankiray sy ny zavatra mety ho azo avy amin'ny fikambanana commune. Misy ohatra velona rehefa nivondrona ka nafeno 410 dia mora kokoa nazahoana an'ilay animateur telona hanao appui izay nampivelatra bebe koa hatrany ny fahaiza-manao ny commune 410 ankehitriny. Hitantsika tany am-boalohany fa niara-ny faly sy niara-nidinika ny fikambanana Andohamatsiatra. Ny antony dia noho nahavitan'izy ireo soamantsara ny varavarana misokatra nataony ny volana oktobra 24 nandritry ny 3 andro tao Fianaratsoa. Ny antony université Androany moa zany dia fanaovana zany zay tory